Ny androandroany ho an'ny mpino kristianina dia andro manana ny lanjany tokoa satria dia ahatsiarovana ny akaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra tao anatin'ny fotoana izay nahitana zany ny rehetra dia tsikaritra tao anatin'izany fa dia hipoka avokoa ireo trano fiangonana samihafa 7 andro taty aorianan'ny fetin'ny Paska saika namonjy ny toeram-piangonana avokoa zany ireo kristianina tamin'ity androandroany ity nanamarika izay fotoana lehibe izay. Fa indro izao mampitondra ny teny fikasana ndraiky ho anareo fa mitoetra tantanàna mandra-panafina anareo amin'ny hery avy amin'ny avo. Luka 4:4-7. Io ny ten'Andriamanitra nentin'ny FJKM katedraly Analakely nitoriana tamin'ireo mpino nandritra ny fotoam-pivavahana nahatsiarovana ny andro fiakarana androany. Raha nambaran'ny mpitandrina nandritra ny toriteny dia mila mangataka ny fanahy masina ny kristianina, mangataka ny sokafany saina ihany koa, ahalalana ny soratra masina ary manaraka ny fampianaran'i Jesosy ao anatin'ny fifankatiavana. Andriamanitra omeo anay ny fanahy masina. Nazava-dehibe fa sokafana ny saina, ahalala ny soratra masina. Ny tena zava-doza dia rehefa tsy fantatra ny soratra masina dia adika dizina. Tsisy afaka manokatra ny sainao anefa afa-tsy iza Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy irery ihany, ao amin'ny Jesosy ihany no amakina ny soratra masina. Tsy afaka mamaky fotsiny ny soratra masina amin'izao ianao raha tsy Kristy samporikana amakinao azy ao amin'ny Jesosy Kristy. Raha vakinao fotsiny amin'izao testamento taloha dia iretirety ianao raha tsy ao amin'ny Jesosy mianoratana azy no amakinao azy. Fandraisana ireo mpiray latabatra ny tompo vaovao miisa 100 ka ny lehilahy 770, ny vehivavy 150. Isany nanamarika ny fankalazana ny andron'ny ankarana androany izany ho an'ny FJKM katedraly Ivandry Firaisana izay tena feno hipoka ny fiangonana. Nanazava ihany koa momba ny andro fiakarana ny mpitandrina tao an-toerana. Marika toko fahaenina ambin'ny folo, andininy efatra ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Taloha eo amin'ny fahasivy ambin'ny folo zao dia milaza hoe ary Jesosy rehefa niteny taminy dia natakarina ho any an-danitra ka nipetraka tao an-kavanan'Andriamanitra. Nakarina ny tompo dia mazava tsara ny lalana ny zorana ho any an-danitra dia nipetraka eo aiza an-kavanan'Andriamanitra. Fa zava-dehibe ho an'ny fiangonana katolika ihany koa ny andro fiakarana ho an'ny tetsy amin'ny fiangonana Saint François Xavier dia natratra hatramin'ny 4,000 ny mpivavaka ary nisy ihany koa ny fandraisana ny sakramentan'ny Eukaristia ny isa 490 ireo nandray izany. Ny katolika zany fiakarana fiakaran'i Jesosy an-danitra ao zany miandro lehibe koa ny katolika ny fiakarana an-danitra dia aminay manokana zao atao amin'ny torasy an-taniny azo zany fankalazana ny reto ankizy 490 andray voalohany an'izany Jesosy Kristy ny alalan'ny Eukaristia. Tena lesy fa zao zany mivavaka zao dia ny olona zany zao hoe maro be mihitsy misy ara tsy tafiditra eo amin'ny 4,000 zao ny olona tao anatin'ny fiara-mivavaka arak'izany ho nentin'ireo fiangonana kristiana nanamarika ny andro ny akarana androany manomboka ny alatsinainy kosa ny herinandro ny fanahy masina.